Manolotra ny araba finaritra indray tonga lasy tomboky vavy tonga soa ao atokantranonao izahay amin'ny alalan'ity fandarana sahila zao. Arahanao eto amin'ny fahitalavitra MBS isaky ny alarobia tahaka izao arahanao mazava loatra ihany koa amin'ny onjam-peon'ny 95.4 FM ary dia arahanao amin'ny tambajotra tserasera ihany koa. Toy ny mahazatra tsy holalovantsika fotsiny ireo vaovao mafana rehetra izay nanamarika ny herinandro ary hiezaka ihany koa isika hiresaka makasika ny raha eo anivon'ny commune fa hiditra lalindalina ao anatin'izay mety endriky ny fandarana antsika rehefa avy eo izay ihany koa nanolorako anao ny namana mpiara-manolotra ny fandarana Clémence Sararynirina. Miaraba Clémence. Miaraba anao namana Lili Rafarala dia miaraba ihany koa antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao manasa antsika tsy hisaraka amin'ny fandarana satria mahaliana antsika ny zavatra horesahana amin'ny rahavavy eto androany izay mirahavavy rery aloha ny eto androany safidy mihitsy ilay izy satria izay mirahavavy isan'ny niatrika sy nanatrika foana ny zavatra misy teny amin'ny toboratsy mandrava manoloana indrindra ny zava-manjoany sy tany lera marovelo izay resahantsika rehefa avy eo ary etsy andanin'izay dia misy koa ny raharaha izay tsy azo lalovana fotsiny araka ny efa nambara ny namana Lili Rafarala toy mikasika ny tanàna Antananarivo isy fivoriana tsy ara-potoana indray amin'ny alakamisy zoma ho avy izao misy zavatra magaga mahavariana mahazendana ao anatiny izany ndeha ataontsika hoe ny zavatra hodiniana angara zay azo ilazana azy ao anatin'izany fivoriana izany ka horesahantsika eto satria raha miresaka tanàna Antananarivo isika dia mahakasika antsika rehetrarehetra izany no antsika ponina eto Antananarivo ka dia izay angamba ny Lili ny fampahafantarana tsotsotra angambany ny amin'izay hoe manahoana sy manahoana no endrikendriky ny zavatra ho arahantsika amin'ity alina ity. Ya, ety mpanomboana dia manasanao izay anaraka tsy tapaka hatramin'ny faran'ny fandaharana farak'izay fanambara teo izany ny ankapobeny izara anankiroa ny fandarantsika ka ny tapany voalohany Clémence Sararynirina izany no iresantsika mahakasika ny raharaha sy Stanley Ramarivelo izay resaka nandeha be ary tsy azontsika lalova-potsiny ka anomboantsika an'izany dia misy an'ity resadresaka izay ny fanaovana tamin'ny mamany Stanley ity izay no isantarantsika ny fiarahana amin'izao ala izao rin'izay dia iverineto izay mirahavavy iresadresaka sy hampafantatra izay tokony ho fantarina rehetra manodidina an'izay resaka izay ndahary. Dia gaga mihitsy aho amin'ilay izy fa efa nangatahana signalement efa herintaona mahery indreo izay io zavatra io avy eo ny zavatra lazain'ilay Stanley Ramaro ao anatin'ilay publication dia manaratsy ny katolika izay tsoriko aminareo fa za miteny aminareo ity nge ka katolika ny taizaina mopera tsy izay tsy possible mihitsy fa za eny andeha hanaratsy katolika zany zay aloha voalohany manaratsy kotie istanina zany teraka tany Sambava lehibe tany Sambava mahalala azy daholo ndraiky lasa tany namany rehetrarehetra fa izy dia tena kotie ka ny fomba ahoana moa tokony tsy hitako azy zany le mahatonga le izy ohatr'izay dia hanaporofan'izay izy dia tonga tao an-trano zareo dia nanao perquisition tao amin'ny chambre instance dia noentiny ny unité centrale izay fiasan'ny stanina amin'ny asany andavanandro moa izy io ny zava misy nefa dia ohatran'ny hitanay hoe mitarazoka le fomba hitondrandry zareo le raharaha satria ho feno 48 heures amin'izao atoandro izao zany zao izy nefa tsy miroso hoe mandeha makaiza le fandeha le izy tsy haiko hoe inona zany le tanjona ao anatin'le zavatra ny manaraka an'izay koa ny telefona ny stanina dia efa nitazominy zareo aty amin'ny gendarme mahita fa ny oikevitra be dehibe any anatin'ny Facebook any rano mangotraka omaly ariva mbola nanao publication dia gaga zahay fa voiziny ndray fa hoe rano mangotraka dia mbola isy Stanley rano mangotraka zany raha tsy fantatray dia gaga izay mahita le izy zany any dia hoe tsy hay ve zany mitady an'ilay tena izy dia isy tanina ve zany atao boky émissaire. Tsapako loatra namana Lili Rafarala raha mahita ny fanehoan-kevitra izay nataony mama Stanley iny satria araka ny teneniko toy isika dia niatrika ary nanatrika an'ireny zavatra ireny mampalahelo ny zavatra misy satria ireny mpianakaviana mananjanaka zaza mbola tsy nahitana zany atao hoe miakatra polisy gendarme nefany resaka mbola tsy fantatra hoe inona marina araka ny nambarany teo hoe tsy hita hoe inona ny zavatra tena misy nefa dia avy hatrany dia nitazonina teny amin'ny tombony gendarmerie teny amin'ny toboratsy mandrava raha ohatra zany ka hampatsiahivitsika zany dia hoe ambara ho victime zany Stanley ary nambaran'le mamany teo moa izay zavatra izay victime izy satria ny sariny nisy ny sandoka sy ny soloky ary nampiasaina tamina compte fako ary efa nitaraina imbetsaka momba izany izy teo moa mamany teny hoe efa herintaona izy zay nanao tsy nitsahatra nanao interpellation mikasika an'izay io compte fako io zany dia tsy iza fa le hoe Stanley Ramaro
zay zany le anarany Stanley Ramarovelo ny tena anarany Stanley fa Stanley Ramaro io zany a io ilay compte fako a izay a mampiasa ny sariny zany araka ny ahitantsika eo amin'ny sary io de izy io zany a misandoka ho pro-mpanohitra nefany a dia mpanohana ny fitondrana zany izy raha izao fanehoan-kevitra izao zany hoe nefa fanehoan-kevitra ataon'io compte fako io zany a de entina iridiculisena na hoe entina tena hoe ilazana fa ny mpanohatra dia olona tena hoe manoratsoram-poana sy manao fanehoan-kevitra tena hoe tsy mandeha amin'ny laoniny ary hitantsika amin'izao fa de tena hoe manambanimbany olona be raha ny fanehoan-kevitra io compte fako io zay zany aloha ny zavatra hita aloha hatreto. Tato anaty fandarana moa isika Clémence Rarinirina nisy fotoana efa nanao antsoavy tamin'ity resaka compte fako ity ilay misandoka ho mpanohana ny avy aty amin'ny fanoherana de manao karazana publication zay mitady miantsy adi-poko miantsy fankahalana miteniteny foana de io santionany zany rehefa njerena neny mampiavaka an'ity compte fako hoe Stanley Ramaro zay zany avahana tsara ty compte Stanley Ramaro ty sy reo compte fako maro be zany zay amin'ny ray tendro aminy de manambanimbany olona manafozafoza olona manadraba miantsy adi-poko adi-pinoana eo amin'ny samy kristianina aza no hita zany amin'ny alalan'izany compte fako zay entina anasoketana an'ity namana ity izay ato amin'ny Saila Show de fimbetsaka no misintona lakiloso hiato eo mikasika ny forongatry reny compte fako reny zay matetika mipotra hitanao rehefa misy fepitoana hoe miabo kely ny toeran'ny aty amin'ny fanoherana na ny aty anivony atokotiko Madagasikara de am'ireny no mamoaka zavatra manohitohina sy entina anaratsiana sara zay aty amin'ny fanoherana zay reny karazana compte fako maro samihafa reny mampalahelo fotsiny de zao hoe tsy tena misy miaino sika fa ny mifanohatra indray ara no misy ary de ny zava-misy zany zao raha Stanley Ramarovelo zao de zao hoe ilay olona iaran'ny fisandohana sary indramo kely ny teny frantsay Clémence Rarinirina hoe usurpation d'identité raha ataontsika teny frantsay izy indray no manjary lasa ampanatsoana eny amin'ny zandary ary voatazona garde à vue hatramin'izao fotoana izao Clémence Rarinirina. Ny amanokana araka ny fantenenao teo isika teto anatin'ny fandarana de tsy nitsahatra ny resaka mikasika an'izy io ary efa niteny mihitsy ary isika hoe inona no mety ho fiatraikany zany raha pitso raha sanatria tsy voafehy ny zavatra toy ireny satria miainga amina zavatra tsy voafehy tahaka ireny no mitarika adi-poko no mitarika fikorotanana ao amin'ny firenena anankiray ary sanatria tsy ho tonga sanatria isika ho toy ireny zavatra anga tany Rwanda reny satria reny no efa rano raha toka tsy voafehy ny tranga tahaka ireny fa de mampalahelo moa zany de marina ny teninao le olona izay victime na le iaran'le izy indray zany indray no natao garde à vue nandrasan'ny olona io zany tao anatin'izay herintaona nanaovany antsoavy zay de hoe iny fa tratra ilay olona ny sandoka ny sariny iny fa tratra ilay olona nampiasa sy nanoratsoram-poana tao anatin'izay fampiasana ny sariny zay fa de mampalahelo izy indray zany no convoquena eny anivon'ny gendarmerie ny zavatra tiako tenena ihany koa ankoatran'izay na manalira faralahy de hoe be de be loatra ireo compte fako ianao teo misy an'izany John Mark zany de mialatsiny aloha fa de tena hoe malaza amin'ny ratsy any anatin'ny Facebook compte fako tsy manao afa tsy manaratsy ny filoha teo aloha Mark Ravalomanana isan'andro zany moa de isan'ny mahita foana ny publication ny olona izay miafina ao ambadika compte fako io ary de mahavatra amin'ny teny mihitsy hoe fampiriny zao ny androany vao maraina hatramin'ny alambe mbola manoratra eny ary tsy manao fa tsy pub manaratsy maninona reny olona reny tsy mbo hita n'le cybercriminalité fa maninona ny olona izay mba tanora miezaka mijoro milaza ny heviny amin'ny fahitany ny raharaham-pirenena ary tsika ne namana lira faralahy tany-tandalany dikan'izay zany tsy tokony tsy ho eloka mihitsy zany ary izao fitondrana izao ampatsiahy foko foana no isan'ny ady mafy ny amin'izany fampanjakana ny demokrasia eto Madagasikara zany kanefa de tena mampalahelo ary mahavaky fony zava-misy rehefa mahita hoe maneho hevitra ny tanora mba mijoro ny tanora kanefa dia reny no zavatra ampiarina aminy santionany ihany le resaka John Mark teo fa be de be izy misy an'le be lapin zay ihany mahafantatra daholo zay mpikirakira Facebook raha nanonona n'izany anarany zany andro bando mafy toto zany anarana compte fako ampiasaina entina anaratsiana ny mpanohitra fa aiza reny olona reny maninona reny tsy hitan'ny masona rato ny cybercriminalité fa maninona ny tanora ihany no izay mijoro sy maneho hevitra amin'ny rariny sy nitsiny no anaovana ndeha ataontsika hoe anaty fanankisosina antsojay tahaka izao.
Ny zava-misy aloha zany hatreto dia raha nyresaka ny fanaovantsika tamin'ny reny Stanley moa dia hoe anisany hiampangana azy ny hoe Stanley Ramarivelo no mitondra ilay compte fako rano mangotraka. Izy ity moa dia mampiresaka be Clémence Ranirina satria ity compte fako rano mangotraka ity dia tsy manan-kambara afa-tsy teny ratsy mamoa fady ao anatin'ny publication rehetra izay ataony. Ary tsara patsehivina ny mpijery any an-tokantrano ihany fa isika rehetra izao Clémence Ranirina ianao manokana ny tenako Lili Rafarala miaraka amin'ireo mpanolontsaina tiako Madagasikara dimy mianadangy dia efa nampangaina sy nylazaina fa mitondra nyity compte rano mangotraka ity ihany koa fony fotoana ny torinanay teny anivon'ny cybercriminalité. Zavatra misy izay nomarian'ny reny Stanley teo dia hoe ny mahagaga dia efa nogiazany eo anivon'ny zandary ny telefonina ny Stanley ary efa tsy ampelantanany intsony nefa dia mbola misy mitondra na ny ordinateur efa nalaina kanefa dia amin'izao fotoana hitazomana zao dia mbola manoratra ratsika rehetra mahitany ity compte fako rano mangotraka ity. Eo zany no mamperitreritra hoe tetika entina hiampangana ve ka io zany moa dia efa nambarako moa izy ity Clémence Ranirina atao anatin'ny publication teo amin'ny rindriko ho an'ireo izay milaza hoe ianareo milaza mijoro amin'ny fahamarinana kanefa miaro olona mpiteny ratsy dia hoy hoe tsotra be ilay izy hoe misoratra masina izay ihany miteny hoe izay manamarina ny meloka sy manameloka ny marina dia samy adalana. Ka anjara ny eo anivon'izay afaka mitsara marina an'izany no mahita hoe sao dia ny olo marina no melohana izay olona efa victime na ny olona meloka indray no amarinina anjarany tsirairay Clémence Ranirina no mitsakotsako makasika an'izany. Ny mikasika ny loham-pimpanganana moa zany na ny hoe chef d'inculpation entina ny enjehana ny Stanley Ramarivelo dia hatreto aloha dia mbola somary mijanona ho filohatra any na manjavozavo zay zavatra zay na Lili Rafarala. Ny zavatra azoko tenena kosa aloha eto dia hoe tsy izy irery ihany fa misy any Joanne Kerry ihany koa izay alaina am-bava ny miaraka aminy mbola mikasika ny tiraraha ty ihany no tafaresaka tamiko omaly dia izy no teny hoe ny zavatra satria efa vita ny fanadihadiana azy ny zavatra nadihadianana izy dia io rano mangotraka araka ny teneninao io dia ankoatr'izay ihany koa dia hoe lazaina zany fa hoe fanohitohinana ny fiandrianan'ny fanjakana sy ny hoe fanohitohinana ny filaminam-bahoaka. Zany no isan'ny hampangana azy fa ny momba ny Stanley manokana satria Stanley maly ariva vao natomboka ny enquête-ny adiny 5 be zao nefa ny raha tafaresaka tamin'ny mamany teo dia hoe manodidina n'izay resaka compte fako sy ny sisa izay dia mahagaga aloha fa dia tsika ara reny nisy fotoana 7 mianadahy isika no nanaovanao enquête ndeha hiteny hoe fa enjana ihany le hoe adiny 4 ianao miandro eo fa naizana zany olona ray ny atao enquête adiny 5 inona loatra reny dia intimidation na dia tena hoe pression na dia hoe tiana atao amin'ny tanora kely iny fa dia tsy rariny loatra ny zavatra misy ao anatin'izay hoe tena adiny 5 be zao alaina am-bavany foana mikasika an'izay ary mbola mamerina ihany manipy makany amin'ny resaka cybercriminalité hoe marina ny tena Lili Rafarala efa eny ampelantananareo daholo ilay ordinateur sy ny sisa nataoko angamba fa tokony manana ny fitaovana manara-penitra ny eo anivon'izany rafitra izany mahita hoe iza tokoa no manao ninona sy ninona fa dia zay zany ny zavatra misy niatra tamin'ny Stanley Ramarivelo. Ny resahany mamany teo moa fa mafisika ihany koa akoatran'io resaka hoe natao enquête efa alombe ary naharitra ela be io dia ny hoe rehefa natao ny garde à vue efa 27 ora satria ny voalaza ny lalàna ary tsika mahafantatra an'izany mampalahelo fa lasa mahafantatra an'izany azy tsika amin'izao fotoana izao na Lili Rafarala raha ny lalàna dia 27 ora no tokony ho fepitaona hitazonana olona iray any amin'izany hoe garde à vue zany. Ary raha ohatra ka tsy hitanao mazava ny hoe inona ny enjehana le olona ao anatin'izay fepitaona izay raha ny tokony izy dia tokony nalefa aloha izy natao ny fepetra rehetra tsy ahafahany miala ny renivohitra ohatra ny engagement izay tokony ataony dia nampanatsoana indray izy rehefa misy feno vo na rehefa misy hoe zavatra vaovao hita sy ahafahana manohy an'ilay na tena hoe mitondra an'ilay fanadihadiana satria ilay fanadihadiana mbola tsy nandeha tao anatin'ny 27 ora. Zany no teneniko hoe zany zavatra rehetrarehetra izany dia mampitehiteny ary tena hitenenana mihitsy ny tena marina ny amin'ny hoe inona dia tena antsodzay pression intimidation dia atao amin'le olona ao anatin'izany hoe naneho hevitra izy mahino laza ny mety fahitany raha raha-pirenena izy dia maninona no hiarany zavatra tahaka izany. Za aloha tsy hoe mampitovy fa nahita vaovao aho omaly tamin'ny Reality TV dia zavatra hitako dia hoe misy mpaneho hevitra ihany koa tany Mahajanga tany namana Lili Rafarala nalefa teo le
extrait kely ny zavatra nyteneniny de mahakasika ny lalana mbilibe voemara ary marina ny nambarany tao anatin'izay de ny hoe io lalana io de tamin'ny andro n'Andriamatoa Rajaonary Mampianina nataony fifampiresahana rehetra manodidina ny fanamboarana azy fa noho ny fitohizan-draha ara-panjakana ozy izy de ny filoham-pirenena ankehitriny fitondrana ankehitriny manatanteraka azy ka isaorana izy manao an'izay fa de vetivety teo io olona io dia any Amponja tanàna Amponja Vonjimaika ka zay no mampametra-panontaniana le izy fa tsy hoe akory mampitovy fa mampametra-panontaniana hoe misy ifandraisany daholo ve zany le olona moa zany le mitory an'le olona le ndresako any Majunga teo miteny hoe tsy sidirany fa mampametra-panontaniana ny zavatra ohatran'izany hoe enjana loatra le coïncidence na le fifandry-finjavatra ary lasa mahatonga an'izay hoe tsokevitra ny amin'ny hoe inona marina ny tena ambadika zany rehetrarehetra izany na amina lilira farala. Ny zavatra matsikaiky ao anatin'izy ity moa Clément Sararnirina de ny hoe manaitra ihany ny mahita hoe rehefa olona eo anivo ny fitondrana no voakitikitika na voaresaka ao anatina karazana publication zay hitantsika hoe misy incitation à la haine teny ratsy vararaka sy ny sisy tony de tena aingana be ny fiazakazaky ny toetra raha misy ny convocation voanjo makary miakatra fitsarana ary nambaranao teo ny tany Mahajanga fa avy de nidoboka Amponja Vonjimaika nefa de tsy hitako moa zao inona ny fanaratsiana ao anatin'izany filazana ny zavatra marina zany mampietritra ao anatin'izay de hoe maninona raisiko foana ty ohatra ty hoe rehefa ny aty anivon'ny fanoherana no mitaraina ny amin'ny zavatra tsy rariny miatra aminy isika manokana ne afaka nitory taorinan'ireny fanendrikendrena maro samihafa zay niatra tamintsika ireny enao manokana tena efa nitondra fitoriana mihitsy ny amin'ny zavatra hitanao fa tsy rariny fa any amin'izay rafitra andehanana de toatra ny mitarazo ka tsy ahitana toyany foana ireny raharaha ireny zany mampametra-panontaniana zany misy ihany moa ny olona miteny eny atsefatsefiny eny fanontaniana apetraky ny olona ary averina hitaterina eto amintsika eto le izy hoe tena ilaina ve zany lay rafitra cybercriminalité ary tena natao ho an'ny rehetra tokoa ve sa natao ho an'ny mpitondra ihany ka rehefa ny aty anivon'ny fanoherana no mitondra fitarainana na zavatra tahaka izany de toveran-javony ihany reny zavatra rehetrarehetra izay angatahana reny fony teny kely fotsiny mahakasika an'ilay resaka garde à vue no resanao teo Clément Sararnirina zay moa le hoe lasa mahay tsy fidiny sika vokatry ny zavatra ny ainana sy ny olalovana dia raha ny lalàna no jerena de tsy misy antony ahafahana mitazona olona mihoatra ny 27 ora zany afa-tsy ny hoe raha toa ka resaka atteinte à la sûreté de l'État le izy de manana zo zany ny eo anivon'ny zandary hitazona mandritry ny 10 andro fa araky ny teneninao teo moa zany atetintsika tsy mahafantatra inona le tena loham-piampangana ao anatin'izao raharaha zao dia tiako ihany nanipikely an'izay fanazavan'izay. Ya, io moa zany fanontaniana ihany koa ny de apetraka na amina lera farala hoe rehefa mahita ny zavatra manjoany sy tany lera marivelo de te antany hoe te anome ohatra veny eo anivon'ny fitondrana. Mikasika ny hoe toy izao ny zavatra anjoany ireo izay pisehatra ve ny anivon'ny tambanjotra tserasera izay na tiana na tsy tiana de maro isan'andro ary mibetsaka ary metanora raha ny mpampiasana zany resaka tambanjotra tserasera izany ka lesona ve le tiana ampitaina sy omena manoloana indrindra ny zo zavatra mahazo ny sy tan lera marivelo zao fa za manokana de mahita tsy haiko ianao raha mibokevitra amiko na amina lera farala hoe tsy amin'ny alalan'ny tranga ohatran'izao na zavatra ohatran'izao no ahafahan'ny fitondrana manatsara endrika azy eo anatrehan'ny vahoaka zavatra toy izao vao maika aza mampametra-panontaniana ny olona hoe fitondrana manahoana ny misy eto satria araka ny teneniko tery am-piandohana tery de hoe isan'ny lokalokany zany président Andry Rajoelina zany tamin'ny fotoan'androny ilaina ny demokrasia ary isika ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo mahafantatra tsara fa mbola ao ikanjan'ny demokrasia ampatsahivana tsara zay amafisana moa zany mbola ao ikanjan'ny demokrasia fa tsy mifoanana akory tsy mbola nisy ny délibération noraisitsika teo anivon'ny conseil municipal ho foanana ny ikanjan'ny demokrasia fa nitaingenana fotsiny an'io zaridaina io ikanjan'ny demokrasia fa tsy mifoanana akory satria délibération ihany manafoana délibération ka zay indrindra ny tiako tenenina hoe mbola ao izany kanja izany ary nyresaka demokrasia izany hoe ao teo de lokalokana kanefa ny le ohatra izay omena de tsy zay mihitsy azo atao tsara no mife azo atao tsara satria ray aman-dreny ny firenena ny eo anivon'ny fitondram-panjakana fa ny fanaovana antsojay tahaka izao kosa de iveriko fa tsy ahasoa tsy ahatsara endrika ny eo anivon'ny fitondrana velovelona manalera fahala. Ny resaka ianao teo resaka demokrasia de te hiteny Clément Sararnirina hoe Madagasikara de tany demokratika mandala tsara izany fahalalahana maneho hevitra izany ka ho antsika eto anatin'ny fandarana Sahila Show anay Miravavy manokana dia te hankahery
hanoana ihany koa andreo rehetra zay enjehana na hanaovana antso-jay miteny zay miravavy satria zay ao anatin'izany anaovana antso-jay no zay resaka hoe fahasahina maneho hevitra zay saingy tsopihako tsara kosa hoe faneho-kevitra filazana ny zava-misy fitsikirana tsy mety ao anaty fanajana tanteraka no anehoanan'izany hevitra izany ary de mampahery andreo rehetra zay misedra zavatsarotra no ny fahasahina mijoro milaza ny tsy fetezana eo anivo ny fitantanana sy ny fitondrana ny firenena izay zay angamba no maranako ny faneho-kevitra mahakasika ny indraraha iny Clémence Rariny ia de ivadika pejy hafa isika diditra ao anatiny tapany faharoa iresahantsika ny raharaha izay voafehantsika sy tena mahakasika atsika tsara na manalera faralahy de ndrarahany tanàna manasa antsika aloha tsy saraka aminay satria ahalianantsika ity zavatra horesahana sy edikevitra atao anatiny ty tapany faharoa ity inona moa zavatra tokony horesahana na manalera faralahy de ny hoe amafisiko ivory tsy ara-potoana isika ny alakamisy sy zoma ho avy izao zany hoe rapitso sy rafakapitso inona ny lahadinika mandritra n'izany fivoriana mandritra ny 4 andro izany de miisa 10 aloha izy ireo de am'ireo 10 ireo raha jerena atao indray mijery aloha na manalilira faralahy de miisa 2 am'ireo no tonga de hita fa lahadinika efa nalefa nodinianay mpanolo-tsaina tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana tsy tamin'ny taondasa fa voafarany teo tamin'ny andro ny 30 aogositra izay raha tsy diso farany volana aogositra nanaovantsika an'izay fivoriana tsy ara-potoana izay nandeha tao reo lahadinika anankiroa reo efa tsy nolanitsika mpanolo-tsaina tsy inona izany fa io hitantsika amin'ny sary io de ny convention okaloha izy io de mikasika ny fitantanana ny toeram-pialamboly maitso ririnina ary misy hoe convention palais de la reine io indray dia fifanarana eo amin'ny commune zany sy ity ndeha atao hoe orinasa vesa hoe inona satria le ny mpanao café boulangerie reny zany sehatra tsy miankina anankiray io izay ivarotra mofo moa zany sy ny manodidina azy eny amin'iny faritra Andohalo iny de io zany rehefa nalefa teo amin'ny trehantsika mpanolo-tsaina amina lira faralahy de tsy lany ary be dehibe tsika ny tsy mifidy an'le izy tao anatin'izay fa de io zany hitantsika indray ao anaty le fivoriana tsy ara-potoana izay ho tanterahana manomboka rapitso fa de reo indray le lahadinika fantanina mipetraka Clémence Rariny de hoe te antany ary manontany ny vahoaka manontany ianao mpanolo-tsainy tanàna ianao vahoaka koa manontany amintsika mpanolo-tsainy tanàna ny tenako toy izay hoe inona zany no tena lanja n'ilay fifidianana ataony olom-boafidy raha tak'izao ny fanao zao mantsy ny dikany voaporofo be zany hoe azo vakiana hoe izay tiany be ny tanàna atao ve zany no tsy maintsy ho ataontsika eo anivon'ny filan-kevitra lalàna mihitsy eto ny voahitsakitsaka Clémence Rariny satria ny lalàna mifehy ny vondrom-bahoaka paritra ange de mamaritra mazava fa ny mpanatanteraka de manatanteraka izay fanapahana raisy ny mpanolo-tsaina zany ny voalaza ny be ny tanàn'Antananarivo kosa eto de mandidy zany mijeriko an'izao manapaka ny momba ny tanàn'Antananarivo toy ny hoe orinasa ny tenany manokana ka na miteny aza ny mpanolo-tsaina hoe tsy ny valitenina an'ity zavatra anankiray ity de izy misisika foana ary tsy hijany izy raha tsy hivadika hoeny io atao ny fomba rehetrarehetra tsy mandeha indray mandeha tsy indroa apetrako averiko ilay fanontaniana apetraka hoe inona ny lanja n'ilay fifidianana ataon'ny olom-boafidy raha toka azo itsy valanana sy verimberenana tahaka izany ianao ve Clémence Rariny raha antaniko hoe ianao ve misotro kafe toy izy ianao hoe fady kafe de iverenako ianao asaiko de ataoko hoe veriko antaniana fa sao de mba misotro kafe ihany ianao amiko zany lasa kilalaonjaza lay fitantanana tanàna ary lay lanja n'ilay filan-kevitra mihitsy amiko no efa tsy misy intsony Clémence Rariny ary mbola ty anatin'ny fifidianana commune Antananarivo ary tsika anatin'ny filan-kevitra na amina lira faralahy mbola tsy miresaka fifidianana isika hoe be ny tanàna na filoham-pirenena fa mbola anatina fifidianana izay mbola 5 no mandray anjara ao anatin'ny fifidianana de fa zao sahady no hita hoe misy olona tsy manaja ny fanapahan-kevitra izay raisiny ny olom-boafidina Antananarivo ary miteny lalàna ianao teo de mazava be ny voasoratra anatin'ny lalàna hoe rafitra 2 samihafa ny rafitra mpanatanteraka organe exécutif sy ny rafitra fanapahan-kevitra na ny organe délibérant rafitra 2 samihafa ireo ary izay indrindra ny hoe tsy mifampiankina ireo fa tsy hoe didiny ny anankiray ny anankiray raha ny tena afaka mandidy raha ny tena marina ny mpanolo-tsaina no mandidy ny be ny tanàna raha ny tokony ho izy fa tsy ny be ny tanàna no mandidy ny mpanolo-tsaina
zay zany nefa nizay mihitsy ny zavatra sary hita am'izao fotoana zao raha io hitantsika aloha zany raha raisitsika amin'iny ohatra tamin'iny resaka convocation izay nalefa amitsika mpanolotsaina an-tanàna iny tsy vao zao io resaka fanitsakitsahana lalàna io impiry moa zay tsika namina lera faralany efa niteny nefa nampaneno lakilosy ary mino fa tsaron'ny mpanara-baovao tamin'ny volana May 2024 mety efa elaela kely fa amerina kely ny tadidin'ny poniny sika eto de le hoe ekena se tsy ekena ny fandrodanana ny box teo Sorano teo ny omby petsika tamin'izay 7 isika raha tsy diso tamin'izay fotoana zay ny teny hoe tsia inona ny antony tonga antsika nanao an'le tsia de tsotra be satria hoe mbola tao anatin'ny vanim-potoana ny confinement tamin'izany fotoana sahirana ny olona zara raha aloha ny olona mananasa ary reo olona reo raha mipetraka tao amin'izany toerana zany de fanapaha-kevitra no raisin'ny mpanolotsaina zokintsika izay iverenao kely le exemple ndraiky tery aloha tery hoe fitohizan-draram-panjakana ny resahana de tokony najaina zany izay fanapahana izay aranisy mety tsy nankasitrahana an'izay dia afaka nijery ny fomba hafa ohatra tany amin'ny lafiny ara-pitsarana nijery an'izay zavatra zay kanefa de ny zavatra sary hitatsika fotoana foy monja tao arinan'izay hoe nitenenantsika hoe tsy ekena kosa io ny alavany ny tractopelle natao ifandrodanana ireo tsena teny amin'ny manodidina ny Sorano zany zavatra mampalahelo hoe investissement amina million izay nataon'le olona ao anatina vanim-potoana sarotra teo amin'ny fandanivan'ny firenena atao anatin'ireny krizy ireny fa dia ao anatin'ny ray mpimaso ara-baky teny de nanjavona sy fotsy foana ny zavatra misy inona ny zavatra misy am'izao fotoana zao eo amin'ireny toerana izay narodany ireny namana lelira farala za aloha tsy mahita zavatra de tena hoe ngeza be misongadina fa ohatrany hoe fijeriko azy ohatrany hoe antsotsay fotsiny zay fijeriko azy tao anatin'ireny tranga ireny satria averiko ihany hoe zavatra tsy nylaniana no mbola nisisiana ihany fa naizany zany meny ny fanazavanao eto de teraka foana ny fanontaniana Clémence Rarinirina hoe inona kosa no anjara andraikitra raisin'ny préfet de police manoloana ny trangan-javatra toy izao satria tsarovy tsara fa ny préfet ange de andefasana tatitra foana Clémence Rarinirina mikasika ny fivoriana zay ataon'ny commune ahafahany manatanteraka n'ilay ataontsika hoe contrôle de légalité manara-dalàna na tsy manara-dalàna ny zavatra anankiray fa ho an'reto mpanatanteraka eo anivon'ny CUA reto zany de tsy aorian'ny fivoriana fotsiny fa alohan'ny fivoriana aza de tsy maintsy mampafantatra ny préfet foana izy ireo hoe anao fivoriana zahay ka ireto sy reto sy reto avy no lahadinika ao anatin'izany de tsy mba voatsikaritra andrematoa préfet ve Clémence Rarinirina hoe reto anie ka lahadinika efa nalefa teo anivony zany filan-kevitra izany efa nisy fifidianana nandeha ange makasika an'ity lahadinika arosonareo ty kanefa de mbola averina dinihana sy laniny indray hoe tena mipetraka ny fanontaniako Clémence Rarinirina hoe tena tsy hita ve sa inina tsy jerena sa manahoana fa amiko dia manana anjara andraikitra lehibe ao anatin'izany ny préfet de police zay tokony anatanteraka hatrany zay resaka hoe contrôle de légalité zay ya de mbola ao anatin'ny resaka lahadinika ihany moa tsika satria tena hifantoka amin'izay fivoritsika izay ny zavatra ho resantsika ao anatin'izao tapany faharoa zao misy teboka 10 de io resaka hoe réglementation de la circulation des véhicules teboka 10 io zany le isan'ny hiteraka resabe atoato mandrapatapitra ty fivoritsika ty izy io zany amin'ny teny frantsay mazava tsara réglementation de la circulation des véhicules raha andeha adikatsika malalaka amin'ny teny malagasy iny de hoe fandrindrana ny fifamoivozan'ny fiara resaka fifamoivozana zany zay zany le ndeha ataontsika ry hoe fifamoivozan'ny fiara sy ny mpampiasa lalana ndeha atao hitaritsika kely ara le hoe mpampiasa lalana hoe fandrindrana de fandrindrana fifamoivozana ny resahana ny zavatra misy mantsy isika rehefa mahazo convocation tahaka zao de tsy manaiky mihitsy tsika raha tsy ampiarahana foana amin'ny convocation dossier zany hoe misy antota taratasy na antota kefitra miaraka amin'ny resaka convocation itsy fa tsy hoe alefalefa fotsiny convocation de nefa rehefa jerenao ilay note de présentation zany izay eritreretin'izy ireo hanazavana ny lahadinika le teboka 10 ny resantsika teo io de rehefa tena vakina miditra ao anatin'ilay votoatiny de ny zavatra misy de hoe famerenana indray mikasika le resaka taxi moto
eo amin'ny mpanolo-tsaina nyresahana ina moa mahatonga ana amin'ny teny hoe famerenana de zao jerefy tsarany tamin'ny 20 aogositra aloha tsika namana lira faralahy 2024 de efa nandeha tao io araka 20 aogositra 2024 de tsy lany mbola iresantsika rehefa aveo moa hoe inona le tena soratra misoratra tao anaty convocation antsika tam'zany fa efa nandeha tao zany le izy tamin'ny heritaona de tsy lany de mbola navery ny mpanolo-tsaina to avy naralambo mahay indray le izy tamin'ny 20 andro lasa izay fa mbola nanamafy ny mpanolo-tsaina hoe tsy rehefa tsy ekena de tsy ekena tsy lany indray le izy de rehefa jerena nefa ny eo anatin'ilay convocation hoe réglementation de la circulation des véhicules no voasoratra ao anatin'ilay resantsika teo hoe ao anatin'ilay ladinika zany anatin'ilay taratasy fiantsoana de nefa ny anatin'ny dossier de le objet vonarahantsika teo de hoe l'exploitation des 2 roues exploitation des 2 roues au titre de transport public au sein de la ville d'Antananarivo. Eo mantsy ny tiako tsy pihana kely alohan'ny andraisanao ny fitenenana manaraka namana ny ila fara satria te ilalao anao sary teniny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna. Anao kilalao teny kilalao teny anao sary teny anao kilalao teny hoe resahany io satria zay foana mantsy noa le zavatra misy ngamba nidirantsika lalindala rehefa aloha rehefa aveo tenana zavazy tsara fa alao aloha ianao no anohy ny fanazavana de niverina kely eo am'izay rehefa aveo am'izay mazava tsara amin'ny olona hoe inona marina ny tena tiatsika ho tsindrina ao anatin'izay resaka momba niny lahadinika hodiniana sy mifivoriana ya tsy voasambany moa zao Clémence Rarinirina fa efa nanazavany io koa tanatina fivoriana indray mandeha tao anatin'ny filan-kevitra ny hoe afa ny zavatra ambarany anaty convocation sy lazaina ho délibérena fa afa aveo ny objet ny anaty note de présentation tsy zava-baovao koa reny zavatra eny ka eo indrindra hoe raha toka ataontsika hoe mpanolo-tsaina tsy tena nandinika lalina sy namakafaka ny any anatiny reny document samihafa reny de mety voalasa ao anaty fandrika tokoa raha tsy mamaky tsara hoe resaka exploitation des 2 roues au titre de transport public au sein de la ville d'Antananarivo ange ty lazaina hoe réglementation de la circulation de véhicules ty Clémence Rarinirina lay teboka fahafolo ao anatiny ity taratasy ity zany hoe tena marina ohatrany hoe atao mihitsy zay isian'ilay fifangarona na confusion ao anatin'ilay voambolana ampiasaina izay no nolazako anao teo hoe ho ahy manokana de kilalao teny no iresahako anazy kilalao teny lalaovina satria zao tsy vao zao no nresahany zany mikasika ny taxi moto eny Clémence Rarinirina sy ny fanomezan-dalana azy ireo araka ny voalazanao teo efa 20 aogositra 2024 ange no naroso hoe ho ankatoavina na tsy teo anatrehany mpanolo-tsainy tanàna raha nisy angamba ny fandresena miezinezina hoe de mbola tsy nisy ohatran'iny azo tao anatiny zay fotoana azo tao anaty vote secret fa azo tao anatin'ny mandat ihany koa zay nampanolo-tsaina antsika toy zany hoe tena anisany ataoko hoe victoire écrasante nanamarika ny fandalovantsika teo amin'ny tanàna zany zavatra any mazava tsara ny lahadinika tamin'izany fotoana zany Clémence Rarinirina raha iverena antsika teny hoe autorisation afférente au taxi moto tena hoe mazava naroso de nandeha ny fifidianana de mazava koa ny valiny Clémence Rarinirina de ny hoe tsy lany ilay lahadinika tamin'izay fotoana zay fa rehefa tsy lany ny lahadinika inona ny lojika indrindra amiko Clémence Rarinirina de tsotra hoe ampiarina ny lalàna saingy atreto aloha zany de tsy mety miroso am'izay fampiarana lalàna zay ny mpanatanteraka satria to lazaina hoe tsy misy volavolan-dalàna hoentina hanasaziana ny rafitra io indray am'izao fotoana izao Clémence Rarinirina ka eo indrindra hoany de tena mahagaga hoe ny eo anivon'ny fitalehavana misahana ny fitaterana anivon'ny CUA de tena hoe miaiky zany izy aloha raha le taratasy vonarahantsika teo iny hoe tsy misy ny lalàna manasazy io le lazaiko na manome alalana ny taxi moto de lazaina fa misy ny vide juridique de tehitena eto na manalilira faralahy hoe tsy tongatonga ho azy ny maha ao anatin'ny voamierany fitaterana ny tenako fa ampahafantariko azy ny voasoratra ao anatin'ny lalàna manan-kery androany inona voasoratra anatin'izay lalàna manan-kery zay de hoe jerentsika aloha zany misy apahana andininy angambany andininy anatin'ny lalàna izay mbola miatratra am'izao de ny hoe ireo fitaovam-pitaterana ampiasaina amin'ny fitateran'olona dia de ireo tononina ireo autobus ou autocar
fiara fitateranentana navadika ho fiara fitateram-bahoaka zany hoe véhicule de transport de marchandise aménagé pour les transports publics ou privé commun de personne tsindrina tsara mantsy le hoe fitateram-bahoaka zay ndresantsika faharoa fiara tsotra voiture particulière taxi collectif et ordinaire de fahatelo véhicule de transport d'enfant zay zany lay tsara resahana aloha ty ampiandohana faharoa manaraka an'izay mitohy am'izay lalàna zay ihany de zao fenony ity andininy manaraka ity zay lalàna teo zay hoe ny azo atsona indray ozy izy hoe taxi ordinaire satria mantsy eo mantsy mety mbola iteny izy hoe anka ty ny afaka anao fitateran'olona satria hitata hoe ordinaire de milalàna ihany manohy ny azo atsona hoe taxi ordinaire ozy izy de ny fiara manana varavarana efatra farafahakeliny satria le resahany eto mantsy de hoe taxi moto ary soratany soma tsara ao anatin'ny terminologie ampiasainy ao anatiny ilay ina moa zany ao anatiny ilay note de présentation izay zavatra izay mbola mitohy ihany satria nresantsika teo le hoe tsy misy ny lalàna vide juridique de mbola ny lalàna ihany mamaly any Andriamatotale hoe zay tsy fitateram-bahoaka ozy tsy mifanaraka amin'ny voasoratra ao anatin'io lalàna io satria andiny-dalàna maromaro izy de lazaina fa transport clandestin direo tsara io ary iaransy tout transport clandestin est passible des dispositions de l'article 23 ci-dessus misy article BDB ao ambony ao tiako tenenina ao anatin'izay hoe mamenatra raha olona manana ny fahaizana eo amin'ny sehatry ny hoe ambony amin'ny atao hoe rafitra asa mpanjakana mihitsy no manao erreur tahaka zao mety hoe ninitsy ny teny angambany za manokana ninitsy ny teny tao anatin'izay fa niezaka ihany nanao ny serasera sy ny communication fampahafantarana hoe entintsika makaiza ty tanàna Antananarivo ity aza lefa mialohan'ny sarety ny omby mialohan'ny omby ny sarety zay ny tena tiako tenenina misy lalàna eo de ajao aloha ny lalàna rehefa te hikitika zavatra de jereo aloha hoe aiza ny lalàna tokony ahitsy sy amboarina fa tsy tonga de hoe ity tikano tsy tikano ka ito metimety antsika ka tsika tsy afaka lavina zay zavatra rositsika de alefa foana le izy amin'ny lafiny ray ohatrany hoe miresaka ihany any Andriamatotale fa amin'ny lafiny ray koa tsy manome tsiny ihany satria fantatro loatra ilay kilalao tiana atao ao ambadika ao efa ndresahako iny tamin'ny tenako sy ny namana mpanolontsaina ataovina rahalambo maina anao débat tery amin'ny fahita lavitra rahavavy hoe tsoro ny marina izany ao ambadika ao efa hita miariary le izy tam'izany izy nisisika mafy hoe tena ty tena initiativako sy ny sisa ary mbola niteny ary izy tam'izany hoe ianao sy mibe ny tanàna ozy mitovy hevitra fa samy tsy makasitraka ny resaka taxi moto io fa androany tsika tao anatin'ity fandarana ity namana lilira faralahy de andiso tanteraka an'izay nambarany mpandolotsaina tao anatin'izay fandarana zay fa aoka tsy ho lalovina ny fiainan'ny tanàna Antananarivo ary namafisiko iny tao anatin'ilay fandarana hoe aza olona ny jerena rehefa mitantana tsy tiako lilia de inona reny ataoko amin'ity lili ity ataoko an'izao tsy voako ataoko an'izao tsy voako ataoko anitsy indray tsy voako tsy zany ny fitantanana tanàna vahoaka ny tantanana rehefa mitantana tanàna de masony vahoaka fa tsy hoe zay tianao koa akory ka araka ny teonao teo atao ohatran'ny orinasa ve izy ity ka zay tianao ihany ny ataonao fa tsy rarahinao ny olom-boafidy izay miara mitantana an'izany tanàna Antananarivo izany raha mianjahatra rehetra nazavainao teo Clémence Rariny mahita ny sary zay nasehoantsika ny mpijery sy mpanaraka ny fandarana raha fehezina nge zany de tsotra tsy mitombina le resaka vide juridique fa misy ny lalàna misy ny lalàna Clémence Rariny ary azo ampiarina zany fa ny tena marina te hanome lalàna mafy ny resaka kodiaran-droa atao fitateram-bahoaka izy ireo io aloha de tsy pianay mirahavavy tsara tsy manana olana manokana amin'ny kodiaran-droa zay tsy any mihitsy le olana aza mihevitra nareo fa manana fankalana nareo manokana zay nasehoako tamin'ny rindriko moa manao kasika ty sy hoe lasa taxi moto zany ianao lilira faralahy tsy ao fa manokana zany tiako lazaina tsy any amin'ilay kodiaran-droa no olana ho fa ilay kodiaran-droa omena alalana autorisé nanao fitateram-bahoaka eto no resaka ka de io zany resahana eto hoe tsy resaka tsy fisiany lalàna ao ampiarina le izy fa ny lalàna de misy vakitsika teo satria dia considéré ao anatin'ilay atao hoe transport clandestin zany hatreto raha ny lalàna ny jerena iny resaka fitateram-bahoaka amin'ny kodiaran-droa reo ka zay no mahatonga an'le hoe lasa excuse iafenana ilay atao hoe vide juridique zay nyresahana teo fa etsy andaniny ndraiky Clémence Rariny de hita hoe ohatrany te ampiseho zany zareo hoe zay mpanolontsaina mihitsy zany no nanaonao foana raha ny teny zay hoe tsia
tsy ekenay ty zavatra ty de diso iny zavatra natao reny tsy de tena mety fa zao aloha averina dinianareo indray aloha fa mety tsy de saina tsara nareo tsy ny saina tsara nareo tamin'ny raiky tamin'ny 4 aogositra 1 de nandato olo nareo rehetrarehetra fa mety andingy nareo heritaona teoriana de alohaloha hoentin'ny toavina rahalambo maindray ilay izy sao de mbo isainareo mbola tsy nandresy ihany lay hevitra satria tsisy resaka loko nantoko io fa tena fijerevana hoe manahoana tokoa ho antanana n'Antananarivo amin'izao taonjato iainantsika izao raha toka omena alalana malalaka zao azy izy fantatsika mbola tsy malalaka fa efa fantatsika hoe firy nisan'ny moto hitantsika eto seroa manao an'izany fitateram-bahoaka zany fa le tena matsikaiky ary somary efa mitady hasorena ao anatin'le izy Clémence Rahanirina de ny hoe mpanolo-tsaina manana ny azany voafidim-bahoaka izay nandray fanapa-kevitra tamin'ny alalan'ny délibération androany no anontaniana ary lazaina hoe inona moa no hevitra ilay atao hoe tsy fankatoavana nataonareo nanontaniantsika enoy tsara ty ianareo ve omenareo fankatoavana sa tsy ny moto ho atao taxi fitateram-bahoaka rehefa namaly ny mpanolo-tsaina hoe tsia de tonga ny fantaniana androany Clémence Rahanirina hoe inona no tianareo ambara raha miteny ianareo hoe tsia tsy fantatro ry Clémence langage manahoana ho amanokana Kristiana de tiako be mihitsy le hoe rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy manana langage hafa ambadik'izay na anao toy ny fiteny frantsay hoe un non cache un oui na oui cache un non fa rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy fa ianao androany Clémence Rahanirina iza de anisany ametrahana fantaniana ao anatina session extraordinaire hoe inona ny tianareo ambara raha miteny ianareo hoe non approuvé teo anatrehanareo non approbation no nasionareo manoloana ilay resaka fitateram-bahoaka amin'ny alalan'ny kodiaran-droa sao de tokony andeha an-tany ankizy kely tsika hoe inona aminao ny atao hoe manonao no mandaa fa de ohatrohatr'izay le zavatra misy eo anivo fididina an-tanàna ary tsaroko tampoka fa miteny an'izay ianao na manalilira farala rehefa nandeha ny délibération tamin'io andro io de zao ny zavatra nitranga alohan'ny idirana tany amin'ny isoloara anaovana ny fifidianana de nanipika IPCM filohan'ny filan-kevitra ozy izy hoe zao raha laniny eny de ataotsika andininy faharoa ao anatin'ilay délibération ny hoe atsangana avy hatrany ny comité stratégique du secteur taxi-moto enjanany zany zany tonga de niteneniny zay alefa soara amin'ny vote fa maninona rehefa lany le tsy zany nandresy de ataovy article 2 ao anatin'le délibération koa hoe ho fanampy ny disposition légale zay efa misy de reto ny fepetra ho raisin'ny commune urbaine Antananarivo manokana mikasika an'ity sehatra anankiray izay nandraisana fanapahana teo anivo ny filan-kevitra municipalité fa maninona tsy nanao an'izay fa maninona rehefa hoe le eny no nieritreretina fa andresy de avy hatrany de tonga dia nitotona tamin'izay ny sainy ny mpanolo-tsaina matadidy an'izany tsara ny mpanolo-tsaina an-tanàna tamin'izany nanatrika an'io fifidianana io ka zay ny tiako tenenina hoe rehefa ry zareo zany manao zavatra de kinga izy fa rehefa ianao no mijoro amin'ny hevitra ao de aminy ianao zany tena hoe miaratsiny indrana ny tenin'ny solom-bavabahoaka fidèle razarapera concombre zany tsika concombre raha zay ny izy ilazana anazy mampalahelo le zavatra misy satria dia tena atao tsinitsinina isika olom-boafidy fa raha iverenatsika kely le resaka teo de hoe araky ny fantenenao teo ihany lazaina fa tsy mifisiany lalàna ozy izy zay ny soratany anatin'ny note de présentation iny ary zay resaka tsy fisiany lalàna zay foana no ny alokalofana tsisy lalàna spécifique ane momba an'io de tsy afaka manasa azy de tsy haiko aloha zany na manalilira farala fa anaraka saritsika rehefa avy eo fa nanasazy ny commune inona zany io inona io ino amin'ny sary io no atao hoe nandeha nanao descente ny teo anivon'ny police municipale sy ny direction miandraikitra ny fitaterana rehefa nahita fa hoe reto misy manao asa fitaterana tsy manara-dalàna de ny bataina de nalefa fourrière teny anosopatra lalàna nyainga tamin'inona zany ilay fanasazana fanasazina zafady tamin'ny nyaingana tamin'io fibatana moto zay natao tamin'izany fotoana io tsika mantsy eto zany de mipetraka n'le resaka hoe lalàna de ary mibe ny tanàna raha tamin'izany fotoana zany
ny fotoana moa mpanao gazety mametraka fanontaniana aminazy hoe ahoana fomba fijirinao satria izy ity re débat efa elany nisy ary ny tena nampirongatra n'izy ity ary voamariny ilay article izay nalaina moa zany hita teny anivony teny aminivony internet teny de hoe ny resaka confinement tena nampirongatra azy ity tena naneo hevitra somatsara ndre matobe ny tanàna tamin'izany taxi moto an-Tananarivo pas question tam'izay de du jour au lendemain zany ho arahantsika eo ale izy fa ny pas question lasa mivadika inona tout est question de tout est ok tsaiko fa zay zany le zavatra misy ka zay ngamba no tiako tsipihana tsara ao anatin'izay faneho-kevitra zay na manalira farala hoe ny tantara tsy fanadino ary raha manao an'izay fampatsiahivana sy tsy azy tsika androany de tena ho fanokafana ny sain'ny mpanara-baovao sy ny sain'ny mponina-Antananarivo ny amin'ny hoe misy zavatra kosa hijoroantsika mpanolo-tsaina rehefa hitatsika fa tsy rariny ary tsy hemitra kosa tsika ny amin'izay satria miariary ohatry ny vai akandrina ny amin'ny hoe ny mikipy ny mpanatanteraka eo anivon'ny fahadidiana tanàna ary toizako kely le finiavana ny kipy izay no nampirongatra n'ilay sehatra andehane andramana fa iresantsika rehefa avy eo hoe andramotsenjena ne ohatra zany antoantsika hoe ny sehatra tsy manara-dalàna ohatry ny ataon'ny communiste sanandro fako zao io hoe de ho hitantsika eo meko herinandro fotsiny natapabolany de ohatrany ahoana le mety ho fikorotanana zany ane tiako tenenina zany ao anatin'le izy hoe rehefa tsy andraisinao ny fepetrany amin'ny fanenjehana satria raha nandray andraikitra izy aloha tany ambolohany kely tany de taty aorina izy hoe laissons tomber de rehefa tsy nandray andraikitra tsony izy de mirongatra le izy de le excuse rehefa aveo taty aorina lazaina fa hoe tena ilain'ny vahoaka le izy nefa ianao tsy mandray andraikitra manao an'ilay fepetra mandray an'le fepetra eken'ny lalàna sy tsy eken'ny lalàna mikasika an'izay resaka fitaterana izay fa akoatran'izay ihany koa Clémence Rarinirina miresaka fotsiny sika ny amin'ilay hoe fampiasana ny kodiaran-droa fitateram-bahoaka de voandro vitsy lasa nge zay no nisy accident makasika an'ity resaka fitaterana moto ty Clémence Rarinirina ary misy ihany koa ny fanendahana teraky ny taxi moto teny Akorondrano teny fantatsika tsara zany etsy andanin'izay firifiry moa reo mitaraina hoe mandeha moto taxi moto de lasibatry ny fanendahana maro samihafa zany rehetrarehetra zany zany tokony hojerena sy dinihana ao anatin'izao situation zao avokoa de misy koa no maneho hevitra any amin'ny onjam-peo any hoe tsy fantatra efa marina ty fa fanontaniana no apetrako aminao hoe efa misy mpanambola maniry hampiasa moto marobe faneho-kevitra tamina onjam-peo hoe efa misy mpanambola maniry hampiasa moto marobe eto Antananarivo ka asa aloha zany zay tena hoe fahamarinan'izay fa fantanina no apetraka tsika ny tantara no tsara sy anamarina an'izany fa de mipetraka hoe inona ihany misisihana amin'ny famerenana lava andreo resaka taxi moto reo anivon'ny filan-kevitra munisipaly na de efa nandraisana fanapahan-kevitra azy reo taxi moto reo zay eto le toy andresantsika teo Clémence Rarinirina hoe nanatanteraka fionana tetsy mikanja amin'ny tafon'ny commune any commune ny kanja ary eto amin'izay aloha de engany eto commune Mahamasina ny sabotsy teo ary de nanatrika somatsara tompoko an'izany miverina kely tsika amin'le hoe taxi moto pas question de tiany toy an'izany hoe nanatrika somatsara an'izany andre matobe ny tanàna naina andre tsy toaina tsy tembetsaka sy fa andao raha tsika ty fanadiadiana ty Clémence Rarinirina ilaza misimisy kokoa mikasika an'izany mba tsy hiteny tsy misy porofo nitsongaina atao amin'ny ABC ny fandaminana sy ny fanehoan'ny taxi moto fa mahafeny asan'izy ireo izay ihany no andresy lahatra amin'ny mpanolo-tsaina eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo ampiditra ny taxi moto fitaterana ara-dalàna eto amin'ny tanàna atreto mbola tsy tapitra ny tolona ho azy ireo hoy ny be ny tanàna n'Antananarivo voraniona tamin'ireo mpisehatra amin'ny taxi moto androany ankilan'ireo mpisehatra ny laza fa tsy ho kivy fa hijoro hatramin'ny farany satria asa mahavelona ny taxi moto ny fanatsaranana ny fikambanan'izy ireo sy ny asany aloha ny masona amin'izao mandra-piandry ny dingana rehetra arahana atongavana amin'ny mahara-dalàna ianao no mandresy lahatra mpividy ahafahanao ny entana olany zay ny tanjona zany inona mampiavaka anao dia anisany horesahana mikasika an'izay ary zay dia manana fanantenana ary zay dia hiasa madio izay ny antony isiny karatra manokana
ho fampifantarana ireo tena mpisehatra taximoto zany hoe anavaka ny vary sy ny tsy farifary zay zany ny tanjona ao anatin'ilay izy ary zay ireo dia vonina isehatra amin'ny ara-dalàna reny mavelom-bolo le resaka satria tanàna mandroso ny tanora rehefa milamina nge tanàna dia mandroso izy manana asa daholo ny tanora ka hitako hoe asa tsara io mavelona io tsy hitako hoe le inona le sakana. Ny eo mivantana androany ny ben'ny tanàna n'Antananarivo sy ireo mpisehatra amin'ny taximoto nijery ny fomba anatsarany ity sehatra ity indrindra ny andresena lahatra ireo mpanolo-tsaina mba handany ny volavolan-dalàna ampidirana azy ireo amin'ny ara-dalàna. Nisy solifatra moa zany ny tenin'le lehilahy teo na neo hevitra fa mandresy lahatra ampifidy izy de izy mandresy lahatra ampifidy bon tezazeza tsy aritriny zavatra misy de so rehefa nisy ilay faneho-kevitra zany mikasika ny zavatra izay nataony zareo mpisehatra ny vony taximoto iny de so ny zavatra tsy karitra na manalilira faralava ohatra ny lasa mitokika aloha tsika ao anatin'izay manao kokoa antoavina rahalambo mahay de hoe tsy hokivy izy aloha zareo teo ny faneho-kevitra aloha nataony zareo hoe tsy hokivy fa asa mahavelona hono ny taximoto de nyteny koa izy teo hoe tanàna madroso sy milamina ny tanjona eny ary ho hitatsika eo zavatra misy koa tao anatin'iny de hoe nizara-baditra eo ny be ny tanàna zany de zareo mizara-baditra zareo mbola ao anatin'ny sehatra ny tsy manara-dalàna aloha hatreto mandra-pianaovantsika n'izao fanodinana fandaharana zao de tsisy be adozy ny tanora etsy andaniny anefany ny be ny tanàna dia mandefa maniraka anireo polisy municipal anenjika sy anala anireo mpivarotra amoron-dalana tsy manara-dalàna ihany koa raha zay ny faneho-kevitra tiana horesahana nefany de manao an'io asa io ivelomana toy ireo taximoto izay nanao hevitra teo inona zany le critère ijerena sy tsarana ny amin'ny hoe rehefa iza no mivelona de enjehana ary rehefa iza no mivelona dia safosafona ve raisina any mikanjany commune raha zay nazy vilazana anazy tsika akory tsy hoe makasitraka ny resaka tsy fanarahan-dalàna sanatriaviny vava fa ny fanontaniana mipetraka kosa de hoe averiko le fanontaniana ataoko teo hoe rehefa iza de enjehana rehefa iza kosa dia atao toy ireny anaovana ny mpivarotra ireny ary tsy vitan'izay fa de tena iza monina hitan'iny vaovao iny na manalilira faralahy isorako aloha ny rehetra fa de vao misy vaovao de mampafantatra misy an'izao ndray fa jereo arao fa de tena nahagaga hoe eo anatrehan'ny mpanao gazety mihitsy no nanaovana an'izany amiko manokana matoa ianao miantso mpanao gazety inona ny tianao atao raha miantso mpanao gazety ianao na manalira faralahy tianao fatapoko fatapirenena ny vaovao anankiray tianao tena omena proof ny olona manoloana ny zavatra anankiray ka de mamerina an'le kokoa teo aho hoe kokoa antoavina rahalambo mahay fa raha ny teny izy fa tsy makasitraka ny taximoto andriamatobe ny tanàna de proof ampy atao proof tsara angambany iny vaovao izay navoaka ny ABC iny nangalantsika an'izay faneho-kevitra samihafa farany teo zay iresaka makasika an'ireo ladinika moa isika ny fotoana somary efa mandehanana izany ary zahantsika tsy olalovam-potsiny ireo teboka tsy maintsy resahana ao anatin'izay fivorinana tsy ara-potoana ohatrea ny filan-kevitra manomboka rahampitso ary hifarana ny zoma zay de ndao resahana kely Clémence Rarinirinina makasika an'ilay fanarahana momba ny tsena etsy Behoririka io tsena Behoririka io moa zany de voafaritra tany am-boalohany fa hoe ampidirana an'ireo mpivarotra amoron-dalana saingy ny mpivarotra zany de tsy mba nakana hevitra tamin'ity zavatra ity raha ny fitantarany tamintsika Clémence Rarinirinina ary tao anatin'izay fanamboarana tsena izay zany de so rahantsika mahita zao ny vokany efa nalefantsika senao tato anaty fandarana izy ity tamin'izany fotoana zany tsy misy miditra ilay tsena ahoana koa ny zava-misy eny Anosy raha pitsy satria maro ny manontany koa hoe io tsena eo Anosy io ve tena ho an'ny mpivarotra amoron-dalana tokoa Clémence Rarinirinina de rehefa tsy misy miditra le tsena araka nambaranao teo na manalira faralahy de tsorona zany hoe tsy tanteraka ny tetikasa zay le izy tsy tanteraka ny vinavina tsy tanteraka ny eritreritra tao anatin'izay de ho atao boxa indray zany ny tsena Behoririka
efa nisy vinavina moa teo aloloha teo hoe ho atao inona ndraiky izy teo food court zay resahana tamin'ny mpanolotsaina zany tamin'ny fotoanandro de finalement zany atao box ihany ndray le izy bon de hoe nyrihana voalohany sy nyrihana farany ambany zany a no ho atao anamboarana an'izay box izay raha zay moa zany satria ho atao ina tokoa moa zany raha ohatra hipetraka eo de ataontsika hoe zay ary zany ko fa ny mampametra-panontaniana de hoe nahoana re no de ankinina amina tsy miankina ny fitantanana azy satria isika raha ivory rapitso rafaka pitso tena ara-bakitiny eto le rapitso rafaka pitso namana lilira farana de misy ny fifanarana zany iarahan'ny commune sy ny fikambanana antsoina hoe miaro izay io zany no hitantana anio tsena zany io apahatsena zany eo anivon'ny tsenany Behoririka rehefa andray any ity convention ty azy de fanontaniana apetraka hoe fa de nahoana loatra re isaky ny misy ny convention ohatran'izao de saika misy teboteboka tsy hita hoe iza eo zao de hoe le son président zao hitatsika de tsy fantatra hoe iza qui est le président tsy fantatra zany tonga de association miaro zay fotsiny ao anatin'izay ny CUA ve zany de tsy afaka hitantana samy rery itsony zay le tena fanontaniana hoe tsy maintsy omenany tsy miankina ve ny fotodrafitrasany eo anivon'ny commune fa tena tsy manana le traikefa ve ny commune hoe afaka miara-miasa mazava loatra fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny tsy miankina fa mba ny commune ihany no mitantana azy fa de tsy manana an'izay capacité tsony ve ny commune ka de ankinina amin'ny tsy miankina ny fitantanana an'ireo boxa ireo de anao hoana koa de anao inona zany moa zany zay tena tiako antanina anao inona zany ny mpiasan'ny commune rapitso satria lasa omenany tsy miankina ary resantsika lavalava zay resaka fanomezana resaka délégation de service zay rehefa aveo na manalilira faralafa resahako ihany koa ny mikasika ny hoe tsy misy tranotrano ve fantaniana koa ny apetrako satria raha ny zavatra misy zao de hoe te antany azo za manokana tamin'ny fomba hoana reny no safidianana n'io fikambanana io ka nahatonga hoe izy no nanakinana n'lay fanamboarana sy fitantanana n'ireo box 10 ao anatin'io tsenany Behoririka io tsy vao izao nefa ny CUA na ny commune na ny mpanatanteraka any avon'ny commune no manao tahaka izao fa efa hitantsika zany ary tsika senao de samy napiakapeony aminy hoe fa de ahoana ny elo ty fondation ty foana de miara-miasa amin'ny commune fa de tsy tena misy olona lina mihitsy am'ty resaka fanatanjahantena ty ve fa de io zany am'ty ndray de hoe io le izy ny tiako atongavana zany de rehefa misy ny zavatra ohatran'izao tokony hoe ampahafantarina mazava hoe misy appel d'offre natao nanahoana ny dépouillement inona ny tena anto mahatonga ny hoe teny ity marina satria efa be deabe ihany convention nandalo teo amintsika na manalira faralava de convention fait convention nraisina tsika nefa ny aza tonoana fa fanjakana isika volam-bahoaka ny kirakiraina ao anatin'izany de tokony manaja tsara ny fenitra ao anatiny zany ataontsika hoe lalàna ny tsenambaro-mpanjakana raha zay na azo ilazana anazy hoe iza no tokony olona manao hoana inona ny critère sy ny sisa fa de io zany tonga de io ny convention de raha tonga indray ndrapisy de ekenareo sa tsy ekenareo ny fanomezana de lany de ohatray foana ny le zavatra manahirany ao anatin'izay hoe aiza le matena mampanolo-tsaina tsika koa ao anatin'izay mba sarotiny amin'le toerana nametrahan'ny olona tsika nametrahany vahoaka atsika hoe nareo ny mpanolotsaina ka ametrahany fitopisany ianareo de raha pitso ianareo tsy hoatsony de ametrahany fanontaniana reo inona ny mba nataonao ho anay inona nataonao anay vahoaka hatramin'ny natao anao sa ve ianao le manao eny foana fa tsy mireflechira sy tena miady hevitra fa de manaiky fahatany manaiky botolo fotsiny an'izay aroso eo anatrehanao mandritra n'izao fepotona izay esana izao jereo koa zao misy an'le resaka société municipale d'entretien de véhicule Clémence Ararinirina lalay hoe SMEV izy io zany lazaina koa hoe orinasan'ny commune ihany izy io kanefa ny zava-misy zany de misy ny fifanarahana ifanaovan'ny CUA fifanaraha-piara-miasa amin'ny fanamboarana lalana sy ny visite de conformité an'ny fiara miaraka amin'ity SMEV ty mitovy tsy misy valaka raha tadidinao nampiakapetsika amin'ny rahavavy makasika an'le SMGD na be resaka moa izy iny akoatran'ny afera 1.1 milliard de la société municipale de gestion digitale io de nilazaina tamintsika ihany koa tamin'izany fotoana izany fa de hoe orinasan'ny commune any CUA fa ny zavatra hita de zao misy fitsinjaram-bola ao fa kina ny convention fa tsy ny zato isan-jato no mirotsaka sy tantany ny commune ao anatin'izany fa amin'ity SMEV ty kosa zany de tsy misy fitsinjaram-bola mazava fa hoe efa voafaritra ao anaty teti-bola ihany
ny vola zay omena azy Clémence rary ny riny zay ny zavatra misy ary marina be fanamarianao mikasika ny resaka SMGD io hatramin'izao io mbola mampiteraka resabe manalera farala satria hatramin'izao mivarotra de mbola menimena ary ny olona rehetrarehetra zay manana fiara mipetrapetraka ataontsika hoe mipetraka eny amin'ny parkina samihafa satria tsy manana garage izy de mipetraka eny de menimenina foana momba ny resaka SMGD io de zay zany mikasika an'ity Smève ity hoe tsisy fitsinjaram-bola mazavaraka ny teninao fa efa ao anaty tetibolo io zany de tsy fantatra nyray hoe ohatrinona indray no hotantan'le Smève ny mampalahelo ao anatin'izao ary engany ho tonga saina ihany nefa rany ireto mpiasa ny commune ihany koa mikasika an'izany zavatra nefa rany ane ka tsy hisy totanina tsony ianareo io e tsy hisy tsony ny parkina lasa ny SMGD ny tsena lasa ny SMGD ny bassin lavoir sy ny bloc sanitaire lasa ny SMGD ny etra lasa ny SMGD tia indray ny resaka fanamboarana lalana sy ny sisa omena ny Smève de oza hoe de tena nefa rano de tsisy tsony zao raha zao tafaresaka tamina mpiasan'ny commune nako de fa hatramin'izao ma tamin'ny CM mbola tsy mivoaka foana ny karama makahery tompoko fa de zay ny zavatra misy tokony valianao koa izy hatramin'izao tsy mbola mandray solika foana zahay le tsika mo iny efa le tsika mantsy tia namana lira faralahy andraikitra no safidiana ary ny kena fa ho an'ny mpiasan'ny commune tena hoe asa amelomany tena hoe fotom-pivelomany amelomany vady aman-janaka de tena zany nefa ny zavatra misy iverenako ny fanamariana teo mikasika an'le ozy izy ianao teo hoe aona tsara moa izy ianao teo hoe fifanarahantsika teo tsy voafaritra koa le hoe fifanarahana hoe omenany Smève zany le resaka fanamboaran-dalana tahaky ninona nena manalilira faralany tahabataba ny mpanolotsaina le lalatina raha volomany raha tamin'izany fotoana zany mikasika an'io resaka Omavety mahita an'le présentation le Smève de hoe rantsan'ny Omavety filiale de l'Omavety fa tahaky ninona ho nataon'izany mpanolotsaina zany tamin'izany fotoana tadidiny tsara zany ary namafisiko teo anatrehantsika mpanolotsaina zany nisy fotoana tahaky ninona hoe tsy mety io Omavety io raha zaraina ny volan'ny commune de alefa makato fa de tena mahagaga hoe tena tsy azo lesona tsara tsoana aza tsaraina zany ny olona amin'ny zavatra teneniny fa tsara ao amin'ny asa izy zay ny tena marina satria za manokana tena déçu aloha isan'ny na déçu azy zavatra zay satria zany tena isan'ny tena nyteneniny sy tena nitrikitrihany mihitsy tamin'izany fotoana niaraka tamin'ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo ka zay mahatonga na misintona ihany mpiasan'ny commune androny eo reto tsy hisy tsony tsy hisy raisina tsony vita lasa ny olona daholo ny vola kely mbo miditra eo anivo ny fiadidina tanàna Antananarivo ary ny zavatra tena tiako tsipena de zao aiza moa ny alalantsika zay hitrangara-petso za moa zany de efa mitondra andraraha eny anivo mipaka tsy ara-dalàna io zavatra io volam-bahoaka lefa tatanina orinasy io raha lazaina fa ny commune ihany io Smève sy SMGD io de ataovy direction eo anivon'ny commune ny Smève sy ny SMGD na ataovy service na zay tiana fa ataovy ao anatin'ny commune fa inona ny antony hoe alefa mandeha makany amin'ny société zavatra tsy ara-dalàna mihitsy io ary isan'ny tondrako ny fanamariana sy ny fitarenana ozy ao teo zany mbola manamafy an'izany androany tsy ara-dalàna io zavatra atao io de tsika mpanolotsaina rehefa mandany an'io de miraitsy kombakomba amin'ny zavatra tsy izy jereo tsara ny lalàna fa ny lalàna de mazava hoe rehefa misy orinasa anankiray mitsangana eo anivon'ny collectivité territoriale décentralisée azony mpanatanteraka ny manao an'izay fa saingy amin'ny dingana rehetra lalàna zany tononoko zany za ho anytory azy fantatro tsara le lalàna sur le bout des doigts ozy ny lalàna ny fananganana n'izany orinasa izany amin'ny etape rehetra de tsy maintsy mandalo fankatoavany mpanolotsaina ny tanàna dikany manangana orinasa ianao nanangana SMGD ianao de nandalo tao nametraka actionnaire ianao de mandalo tao nametraka administrateur ianao de mandalo tao nanapa-kevitra momba ny vola hoety miasa ao anatin'izany société zany ianao de mandalo ao fa ny zavatra misy de mbola mitohy amin'ity Smève ity ho any rapisy rafakapitso convention foana no entina avetrany de lanin'ny mpanolotsaina piraitsy kombakomba isika zay tsy afa miala amin'izany ho an'izany zavatra mitranga momba n'ity resaka anina ity zany tiako tenenina hoe tsy hoe piraitsy kombakomba isika fa ataon'ny olona ho miraitsy komba
sarian'le olona iraitsykombakomba aminy zay ny tena mahalaza ny tiako tenena fa tsy hoe iraitsykombakomba fa izy ny iraitsykombakomba miratsy fa lasariany indirecte moa isika iraitsykombakomba ao anatin'izany zavatra zany ary amafisy koa le teo hoe tadidiko reny tantara tsy fanadinina manalilira faralala nisy an'izany teto hoe napiakapeno izany mpandolo-tsaina izany hoe tsy mety io fataovy direction eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo zao inona ny zavatra misy a porteur d'action izy eo anivony ilay orinasa municipal totsika ahoana mo zay ny teneniko hoe manahirana ihany raha ny zavatra hita sy iainana ao anatin'izao zava-misy zao fa de ho hitantsika hoe ny zavatra hitrangana fa tsika tsy afaka mbola hiteny hoe lany io na tsy lany io fa de ho hitantsika hoe ny afitsiko ny rapitso ny avoaka ny rapitso nambaranao teo moa hoe ianao manokana de nitory a teny anivon'ny paky zany a makasika ny tsy maradalàna nyty resaka volam-bahoaka lefa ho tantanina orinasa manokana ty reto société municipale reto anatin'izany ny SMGT fa miresaka paky zay ihany de lay tatitry ny Bianco koa aloha somary mazendana Clémence Rarinirina satria hoe ny commune no mitana loha lisitra amin'ireo rafitra ahitana kolikoly ary ny teny koa ny tale généraln'izany Bianco zany hoe maro be ireo miantso izany na manao intervention ka de voaozona isedra sy aritra zavatra toy izany foana ve ny vahoaka Antananarivo Clémence Rarinirina ka zay le zavatra misy hoe miaiky zany aloha ny Bianco zay no azo tonona ao anatin'io e tonga izy zany de miaiky tena tonga de alohany tonga de miaiky teo anatrendrehetra hoe eny ny convocation alefanay ihany fa zay ny rehefa miconvoqué de tonga de maneno daholo ny telefoniny tsiroa e de inona moa zany de atao inona zany le fonja manara-penitra andefasana ny olona ohatrany sy tany lesa anatriaviny vava tsy maniry loza tsy isy ane zany zanahary na oviana fa ny olona manao zavatra tsy mety izay efa tena mampiaiky volana an'ireo tompona ndraiky mpanjakana izay rafitra napetraka hijery sy anara-maso an'izany manao an'izao fotsiny fa ny olona izay mijoro ao anatin'ny zavatra heveriny sy mitsikera moa zany amin'ny zavatra heveriny fa tsy rariny reny ihany ve zany ny atao mahita ny fonjaka mampalahelo ny zavatra misy hoe efa tena aveu nataon'ny DG amin'ny Bianco efa io zany le izy de tsy afa manoatra aza efa nytiano tenena angambany hoe aza tototika ety amiko tsony re olona mibasinareo fa le izy tsy avaty amiko mihitsy tsy avaty aminay moa zany tsy fidiny anay fidino anay ty zavatra ty fa de zay ny mba te hanao zavatra fa de tonga de misy miantso sy sisa e zay mahatonga antsika amin'ny teny foana namana lilira faralahy hoe ilaina le mijoro fa ilaina indrindraindrindra ny mijoro miaro an'izay mijoro zay ny zava-dehibe rehefa misy olona mijoro ohatran'ireny ravinambininy reny dénoncé an'izany fanodikodinam-bola teo anivon'ny ministère ny fahasalamana izany zany tokony isan'ny hijoroana satria zavatra hita hoe tsy rariny a de nefany a lasa le olona mba mitoroka ny zavatra heveriny fa tsy izy tsy mandeha amin'izay laoniny a indray a no voasazy sy taritaritiny anitrehany fitsarana resaka tatitry ny Bianco tsika teo de nafinaritra tokoa zay fanazavana zay ary nampihiratra ny sain'ny olona ny amin'izay tokony ho fantatra fa mbola resaka tatitra ihany a Clémence Rarinirina aza matahotra ianareo fa tsy ho lava tsony zay miravavy akory fa tsy azo lalova-potsiny izy ity a de nanaitra kosa le tatitry ny tao amin'ny inspection générale de l'État Clémence Rarinirina milaza fa ny commune de isandreo ahitana trangana fanodikodinam-bola betsaka indrindra de teny aminao hoe normal be raha zany no mitranga satria ny eo anivon'ny fitantanana ane ka mihevitra ireo tompona andraikitra rehetrarehetra zany de veriko fa efa mihevitra mihitsy hoe manana immunité tsy hitako moa zany inona tenga sy andika anazy tsy maty manota ve sa tsy azo sazina ve sa tsy maty manota ka tsisy azo atao zany tsy azo atao ninninina izy fa zay tiany atao ny atao eto zany zao de miresaka Bianco de zao ndray ty inspection générale de l'État no miresaka eto vola tsy nany mamaky azy aza tena manahirana ngamba ny teny vazaha kokoa hoe 51 milliards ariary zay ngamba raha atao teny gasy tena raiky amby 10 lavitrisa mahery ny vola voahodikotina teo anivon'ny asa-panjakana ary anatiny zany ny commune andeha atao hoe ataontsika anaty any ihany le izy fa mampalahelo loatra le zavatra mitrangy raha ho an'ny tanàna Antananarivo manokana namana lilira faralahy tsika zao no vavolombelona mahita sy mahatsikahitra ny zavatra rehetrarehetra ary tsy nitsahatritsika tao anatin'ny telon-taona nitondra ny fanamariana sy ny fitsikeraana sy ny zavatra rehetra zay tokony natao amin'ny maha olom-boafity atsika be de be ny antso zay izay niatra tamintsika tao anatin'izany a
nitory atsika na ny préfet na ny be ny tanàna na ny chef fokotany na ny mpanolotsaina eny zany zany nitory atsika tao anatin'izany fa eto zahay mbola ireto mijoro amin'izany asa sy andraikitra nametrahanareo vahoaka Antananarivo ana izany ary amafisiko ilay teniteneniko teo hoe tsy hoe faly fotsiny miteny hoe mijoro courage alefaso tahiny tompo fa arahana asa ihany koa zany zavatra zany amin'ny hoe rehefa mba misy olona mijoro anao de toano ny fijoro de toano ny fijorony io zao sy tany lera maro velo tsy mora ny zavatra sedrainy amin'izao fotoana izao de mitodika amintsika izay manaraka n'izao fandaharana zao ny amin'ny hoe aza vela irery fa rehefa tena tsika rehetra no miara-mientana rehefa mahita zavatra tsy rariny antenaiko ary inoko maromarina fa tsy hisy intsony zany hoe anao tsinotsinona zinozinona an'izay olona rehetra mijoro zany za tena mino maromarina hoe raha tena zay no zavatra tafapetrakatsika eto amin'ity firenena ity tena alilo angamba ny sofintsika isan'andro are poka hony ny ariananina indray mipoka indray ny ariananina fa mivoaka indray ny dosy zao ara moa mbola zao ny enana mbola misy anina mivoaka fa raha io ny tena hoe ty hony misy an'izao fa ndao reto de mino maromarina fa zay ny zavatra mitranga ka le izy de miankina amintsika ihany ohatra ny hoe miankina amintsika rehetra ihany koa ny fanovana ny tantara rapitso amanalira farala ararotiko kely satria miresaka an'izay tsika ny fafahana manova zavatra amina firenena amina tanàna anankiray de fifidianana ihany fanehoanao ny hevitrao fanehoanao tsy fankasitranao fanehoanao amin'ny alalan'ny fisoratanao anarana anaty lisy mpifidianana voalohany indrindra fandraisanao andraikitra amin'ny alalan'ny fahatongavanao mifidy faharoa manarak'izay ka mila mandray andraikitra isika rehetra mila mandray andraikitra isika tanora mila mandray andraikitra isika vehivavy manana andraikitra amin'izany tsika hoe inona ny andraikitra tokony ho raisiko fa tsy hoe faly fotsiny hoe tiany Facebook de eo manoratra hoe enjana koa zany zao misy fomba fitenina malaza indray any ianao koa de misahirana zany mantsy zavatra misy fa de zay le tiako tenenina hoe mila tsika rehetrarehetra no miara-mientana ary mahafinaritra ny mahita ny hoe any amin'ny fireneka fa namana lera faralahy ny olona rehefa jereo zao Ukraine jereo ny daroka bomba zany izany andeha zakan'izany fa jereo ny olona solidaire ninona mitranga ninona midona mijoro miatrika ny tsika eto mbola tsisy bomba mipoka aloha tsy aniry an'izany sanatria fa mila mijoro ny amin'ny zavatra maharesy lahatra fa tsy hoe miteny fotsiny hoe alefaso hoe sasandray moa sasany ary moa andatsa indray fa tokony atoanana zay olona mijoro niza rehefa hita fa mijoro amin'ny zavatra rariny sy itsiny fandarantsika moa hoe sahila zao midika zavatra be deaibe sy mifono evidalina zay lohateny zay fa hoy zay hoe matoko mbola mijoro eto zay hatramin'izao de zay tsy mandeha ho azy io de tsy vita ny tenenina mbava fotsiny hoe manaovy ianareo fa heringeza be no tsy maintsy entinao ao anatin'izay fahasahina mijoro zay amin'ny sehatra sy ny ady rehetra zay tsy maintsy atrehana zay no nanamafisanay ny amin'ny hoe ilaina ny fifanohanana amin'ny zavatra toy itony misy faneho-kevitr'olona ihany matsikaiky eo amin'ny Facebook eo hoe tena kivy izy manoloana ny faharatsiana sy ny fahalovana rehetra misy eto Madagasikara toy izy hoe tena ohatra tena tsy te hipetraka eto intsony fa hoy aho hoe raha olo-pirenena malagasy ianao sary-piaro amin'ny tanindrazanao ary tena tia tanindrazana de tsy anaiky ny firenena olona sipatra fotsiny eo hoy aho tamin'ny faneho-kevitra hoe manana safidy foana angatsika eto amin'ny firenena ho mpitazana ve sa ho mpilalao fa zao na miorakoraka sy mahitaky ninona aza mpitazana tsy mpitazana no mandaka ny baolina ny anaty arato dikan'izany tsy hoe à l'abri des dangers akory ianao rehefa eny ambony kianja mety ho voadaky ianao mety ho crampé mety haratra CR7 aza vo mafy ny oro ny farany teo tadio tsara fa ny firotsahanao eo amin'ny sehatra no ahafahanao manova tantara ndao manova tantara sika afaka manova tantara ny Madagasikara koa ny vehivavy Clémence Rariny ireny makasitraka tsy hitako tsoa zay ho tenenina fa tsy le CR7 teo zay nampalahelo aloha za de tena makafy azy tanteraka ela vo nijanona ny raha makasitraka anao na manalilira faralahy tam'izay fitondranao ny teny faran'izay zay ihany koa no entinay mamarana ny fandarana tamin'ity alina ity antenainay fa de nitondra fahalalana vaovao atsika sy fampahafantarana bebe kokoa atsika ny zavatra miandry ny tanànantsika ato anatin'ny 2 andro raha mikasika ny eo anivo filan-kevitra manokana ity fandaratsika ity mankasitraka atsika foana manaraka tsy tapaka ny fandarana manasa atsika tsy saraka foana aminay anaraka foana tsy tapaka ary way saika dingo manao kokoa ny olany faritany be deaibe mihitsy izay manaraka atsika na manalilira faralahy ary de lasa manana courage ho azy ny olana na de ao anatin'ny misedrany mafy arany
mahita hoe mba misy ihany no mijoro manoloana ny zavatra zay mianjatika de manao kokoa antsika rehetra ary mankasitraka foana ny amin'ny fanohanana sy ny amin'ny fitondrana ny fankahirezana na any lavitra any ary misaotra betsaka indrindra mandra-piona toko